Atao vaindoindra raha amin'ny fametrahana ny fikarohana siantifika ho andry amin'ny fampandrosoana ny tetikasa telo lehibe andalam-panatanterahana ao anatin'ny ministerin'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika miroso ihany koa ao anatin'ny rafitra LMD isika amin'izao fotoana izao ary ihany koa ilay atsotsika hoe université numérique eto Madagasikara izany. Tetikasa telo lehibe manome lanja ny fikarohana siantifika izay kendrena isy fitraikany mivantana amin'ny fiainana andavanandro ny vahoaka no andalam-panatanterahana eo anivon'ny ministera fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika amin'izao. Ireo tetikasa ireo dia mifamaly amin'ny vaindondra rahan'ny ministera miopana amin'ny fametrahana ny fikarohana siantifika ho andra ny fampandrosoana. Tetikasa goavana telo no tanterahana eto Madagasikara momba ny micro sy nanotechnologie zay le fikarohana ara-tsiasy zay fiaraha-miasa amin'ny foibe fikarohana Minatek avy any Grenoble sy miaraka amin'le hoe agence internationale ny énergie atomique moa izy io le Grenoble zany dia avy ny Frantsa ary vao tonga teto vao tsy ela zany zareo satria io fiaraha-miasa io dia mahakasika sehatra marobe amin'ny angovo ny fahasalamana, angovo azo avozona sy ny tontolo iainana. Ireo tetikasa ireo zany no iarahana amin'le hoe Minatek le micro nanotechnologie efa nazavana ihany izy io. Ary ireo zany dia zava-dehibe eo amin'ny sehatry ny fikarohana. Za rehefa nametrahana paikady momba ny fikarohana mba hipaka tokoa amin'ny fiainan'ny vahoaka ny vokatra zany. Ankoatr'ireo famatsim-bola mahazatra dia napetraka ny fonds compétitif et d'innovation pour l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique izay iarahana amin'ireo mpiara-miombonantoka ara-bola sy ara-teknika ahafahana manohana ny fikarohana siantifika. Ankoatr'ireo dia nambarany ministra fa miroso amin'ny fametrahana ny rafitra LMD sy ny université numérique Madagasikara amin'izao fotoan'izao. Izany no nazava-dehibe ny fandraisana anjara tamin'ny fivoriana tapon'ireo ministra misana fampianarana ambony avy amin'ny firenena miteny amin'ny ampahany na manontolo ny teny frantsay no tanterahana tany la Frantsa ny 5 jona teo. Mitovy daholo ny olona na ho any tany andalam-pandrosoana na ny tany mbola tena efa kely sisa dia efa androso na ny tany efa tena mandroso, ny olana dia hoe mitombo isa ny mpianatra tsy maintsy mitady lalana hafa satria dia zay le anaovana le hoe université numérique espace numérique koa moa zany filazantsareo azy kely dia kely sisa dia vita zany ilay couverture ny wifi nisy ny campus universitaire rehetra sy ny ST dia efa manomboka ho vita zany zay ho fampiarahana zany hoe accompagnement an'ilay LMD dia misy trano isan-karazany moa zany zay salle de classe mazonga tamatavy fianarantsotra filiary efa ho vita daholo satria ao anatin'izay. Manaraka an'izany koa l'école doctorale zay zany zay tany ketsany mpikaro l'école doctorale misy 520 isany ary ezana zany mampandeha an'ireo eriny université samy misy an'izay école doctorale zay. Mitohy ihany koa raha ny fanazavana ny fampiarana ny politika ny fanakekezana ny vahoaka amin'ny alalan'ny fametrahana ireo centre universitaire eny amin'ireo district toy ny ao Ambatondrazaka, Fandrina, Farafangana, Fenaruvest, Morondava, Soavinandrianitasy ary Taolagnaro.